Araka zany dia voafehin'ny mpamonjy araka ny tokony ho izy ny tranga tetsy Ambatomena Analakely iny. Efa ndresaka an'izay lafiny vao eo anivon'ny sampandrarany famonjena vonona izay ihany isika dia vonona izaran'ny fahaiza-manaony amin'ny mpamonjy vona malagasy ry zareo kanadianina raha mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay fifampizarana traikefa izay tsy nitondra tanam-polo nefa izy ireo fa nitondra ny voatsirambiny tanany ho fanohanana ny sampandrara etsy Tsaralalàna. Mpamonjy vona araka ambin'ny folo mirahalavy any Kanada no tonga eto Madagasikara mba hifampizara traikefa ny mpamonjy vona malagasy. Nianatra telo taona tany amin'ny collège Montmorency any Kanada ireto mpamonjy vona ireto ka hatra tapo-bolana ny fanatevenan'izy ireo ny fahaiza-manaony eto amintsika sady fanakalozany traikefa ihany koa mpamonjy vona eto Tsaralalàna. Ny traikefa tena hoe dia diavina moa zany dia le traikefa le tsy dia fahita eto amintsika toy ny ohatra hoe risque chimique, risque na radioactive, dia risque na matière dangereuse dia momba ny hoe zavatra karazana atao tena hoe feu d'hydrocarbure zao mba mijery hoe ahoana fanaony zareo any amin'ny zareo dia jerena ihany koa zany inona ny azo ampiasaina eto amintsika momba an'izany teknika ny zareo zany raha oharina amin'ny fitaovana ananantsika. Nahazo fitaovana sy kojakoja ary fanafody fampiasa amin'ny vony sy taitra avy amin'ireto mpamonjy vona kanadiana ireto ny vondron'ny mpamonjy vona eto Tsaralalàna.